Salama daholo androanitsika dia ndao raha hiresaka ny mahakasika ny toetra ara-politika izay misy amin'izao fotoana izao ka any faratsimo ny impanantsika amin'izany resaka toetra ara-politika izany. Fantatra atreto fa noho ny vokatra vonjomaika izay navoaka ny CENI dia mitarika ny kandida mily izay ao faratsiho ao kandida izay natolotry ny vonan'ny firaisankina ary faharoa kosa kandida izay natolotry ny Rimara Lalateny Rakotondrazafy. Ka noho izany dia ao anatin'ny tebiteby ny vahoaka amin'izao fiandrasana ny voka-pifidianana ofisialy izay voavoaka ny HCC izao ka dia nanao antsoavo anireo vahoaka ny fikambanana KMSB na ny komity miaro ny safidiny vahoaka ao faratsiho ao ny antso izy ireo mba ho tony amin'izay fiandrasana ny vokatra ofisialy voavoaka na HCC izay. Ka io no fakafakena amintsika ato anatin'ity video ity ka manasatsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany miabone amin'ny antsika mba afanare manaraka tsy tapaka ny video zay lefa misy tomatota gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandrely isika fa avetrany tonga de vavany ndao ary. Melo dirantsika amin'ny pitsopitso ny mahakasika an'izay fanambarana nataon'ireo KMSB any faratsiho zay dia andao aloha hifantaritsika ireto tsara ho fantatra ireto tao anatin'ity herinandro ity. Fantatra amin'izao fa ao anatiny fanomanana an'izay fetim-pirenena izay ny voaka malagasy rehetra manerana nosy satria afaka 3 andro sisa dia higadona izay fetiny fankalazana ny fahaleovantena izay izany hoe fankalazana ny fa-4 taona nazahoan'ny malagasy fahaleovantena izay. Noho izany dia nisokatra tamin'ity androandroany ity ny fanaovana podium sy ny hetsika maro isan-karazany izay andraisan'ireo tanora marobe anjara moa amin'izay resaka podium izay ary eo indrindra ny fanararaotany tanora maneho ny talenta izay ananan'izy ireo avy. Ka ao anatin'izay podium izay hatrany dia tsy diso anjaran'izany ny faritry Tananarivo izay reny vohitry Madagasikara moa ary isany mafana dia mafana raha ny fankalazana an'izany fetiny fahaleovantena izany raha ao Antananarivo reny vohitra ao satria ao ny tena ahitana an'izany karazana ambiance zany raha izay fankalazana ny fetiny fahaleovantena izay raha oarina amin'ireo faritra rehetra manerana ny nosy. Hita arak'izany fa tena feno hipoka ny kianjan'ny Mahamasina nanomboka tamin'ity androandroany ity izay andro nisokoafany izay fanaovana podium izay ao Antananarivo reny vohitra ao ary tonga nanotrana an'izany teny an-toerana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina sy ireo rehetra mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta izay tarihiny Saint Christian. Ka noho izany dia samy niezaka ny faly avy ireo vahoaka rehetra izay tonga tao an-toerana ary natomboka tamin'ny antsam-piderana moa izany fanokafana lanonana podium izany raha ho any Antananarivo reny vohitra izay. Eo ihany izay fankalazana podium izay fa resaky ny tsy fandriam-pahalemana indray eo amin'ny lafiny fanararaotana aranofo dia zazavavy kely 13 taona na olana anadahiny izay niseho tao Mayotte moa ity tranga ity raha ny tantara ny tarainy na honovonony cousin ilay zazalahy kanefa raha nanadihady ny ray aman-dreny dia noho ny fanamparany filany tamin'ny anabaviny noho ny darohony cousin an'ity zazalahy ity. Ka noho izany dia mila melomeloha hatrany isika ray aman-dreny amin'ny zanatsika fa miseho izao trangany zavatra tahaka an'izao noho ny fampiasana an'itony karazana internet izay tsy voafehy itony eo ihany koa ny fijerena anireny horonan-tsary mamoafady isan-karazany ireny hany ka lasa tafanaonao foana ny ankizy ka dia mila raha maso tsara zany ny ankizy na ny lahy zany na ny vavy mba hisorohana an'izay tsangan-javatra tena mampalahelo tahaka an'izany. Eo ihany koa tatoato zay nalaza be i Bob Tobias izay isany lehilahy ranjanana sady sportif ary tia an'izay karazana fanatanjahantena izay no sady tiktoker no olona malaza zany hoe sady artiste ihany koa moa izany Bob Tobias zany tsy vitany acteur ihany. Hitantsika tsara fa nandeha nandray anjara tamin'ny fifaninanana Secret Story Africa i Bob Tobias efa herinandro lasa moa izay ary tena nanaitra ny maro raha nahita ny fandraisany anjara tao anatin'izay ary tsy vitsy ireo mpankafy an'izany Bob Tobias zany na ireo malagasy zany na ireo vahiny any ampitan-dranomasina any dia samy niezaka nitsikitsiky tao anatin'ny hafaliana rehefa nanaraka an'izany fandaharana izay nivantana tao amin'ny Canal Plus zany ka i Bob Tobias dia isany ireo kandida izay azo lazaina fa nalaza tamin'izay fifaninanana izay ary indrindra fa ninahitany ireo olona marobe azy sy ilay vavy ivoiriana izay tafiara
niaraka tao anatiny izay story secret izay moa dia isany nampiakatra ihany koa ny code de popularité an'izany Bob Tobias zany tao anatin'ity fanjanana ity. Raha ny fantatra dia vola mitentina 20 millions FCFA no ho azony izay mivoaka mpandresy ary samy nanantena ny malagasy rehetra fa i Bob Tobias no ho lasa mpandresy amin'izany ary niezaka nanoha anazy ireo rehetra izay manaraka an'izany secret story Afrika izany. Fa fantatra tamin'ity herinandro ity fa noho ny olana ara-pahasalamana dia voatery niala tao anatin'izay fifaninanana izay i Bob Tobias ka tsy afaka hanohy an'izay fifaninanana izay intsony. Nandritra ny maro moa izay fanambarana izay ary tsy vitsy ihany koa ireo izay tena nalahelo tao anatin'izay fanambarana nataony Bob Tobias amin'ny felany ao anatin'izay fifananana secret story Afrika izay indrindra fa ireo andriambavilanitra izay tena mpankafy sy mpanaraka an'izany Bob Tobias izany ka dia tena misy aza ny lasa dranomaso mihitsiny raha naheno an'izany fijanonany Bob Tobias amin'izany fifananana izany. Ka noho izany dia mirary soa ary amin'ny fahasalamana ho an'ny Bob Tobias mba ho salama tsara ary ho afaka hanao fifananana amin'ny manaraka indray. Mety tsy anjara angambany iny fa dia miandry ny fifananana manaraka indray angambany izay vo anjaran'ny Bob Tobias amin'izay. Ny zava-drehetra moa mandeha amin'ny fotoana daholy ka tsy atao makivy izany. Lalao fanadajantena indray fifananana Euro izay fiadina tompon-daka ny Eropa 2024 dia araky ny fantatra hatreto ry zareo Frantsay tsy mbola namono baolina mihitsy na iray aza nefa ireto ekipa Frantsay ireto dia isan'ny ekipa izay iandraindray ny besin'ny maro amin'izao fanjanana lalao Euro izao kanefa dia mifanipaka amin'izay fiandradrasan'ny besin'ny maro azy zay ny endry dalao hatreto aloha. Raha ireo mpilalao izay voantso ao anatin'ny ekipa France zay no jerena dia isany manana mpilalao izay mamiratra indrindra any amin'ny klioba izy ireo fa dia ny mahagaga hatreto izay tsy fampidiran'izy ireo baolina izay mandraky teny androany. Eo ihany zay fa ny amaranantsika azy dia ny mahakasika ny vaovao any Faratsiho any amin'izao fotoana izao. Fantatsika tsara moa izay distriktan'ny Faratsiho izay tao anatin'ny fifidianana sombavomboaka farany teo izay tena nahitana lonilony ary misy ny filazana an'izay hosoka sy ny halabaty isan-karazany zay manoloana ireo kandida izay nifaninana tamin'ny fifidianana tao Faratsiho tao. Ny kandida izay niaradia tamin'ny Irmara moa milaza fa ny kandida vovonan'ny firaisankina no nangalabato ary ny kandida vovonan'ny firaisankina ihany koa dia nanambara fa ny kandida izay niaraka tamin'ny Irmara no nangalabato. Ka io indrindra no mpametra-panontaniana amin'ilay hoe iza marina ny tena nanao an'izay halabato zay tamin'ny distriktan'ny Faratsiho tao. Araky ny vokatra voaray vokatra vojomaika izay navoaka ny CNI mantsy dia ny kandida izay natolotry ny vovonan'ny firaisankina no nitarika vonjomaika any Faratsiho any amin'izao fotoana izao ary amin'ny Elinelambato manodidina ny 2 any ho any. Ka nanomboka teo dia raikitra ny fampitoriana izay tany amin'ny ACC tany no ao ampiandrasana an'izay vokatra ofisialy voavoaka ny ACC izay. Ka noho izany dia nanao fanambarana ny komity miaro ny safidim-bahoaka na ny KMSB ao amin'ny distriktan'ny Faratsiho ao miantso ny vahoaka ho tony eo ampiandrasana an'izay voka-pifidianana izay izy ireo nisaotra ny CED sy ny CNI FUIB tamin'ny famoahana voka-pifidianana ny fanaraka tamin'ny latsabato nisy tao Faratsiho izy ireo. Mino izy ireo fa tsy voana amin'ny vokatra navoaka ny CNI ny vokatra ho avoaka na ACC araky ny voalazan'izy ireo tamin'ny fanambarana izay nataon'izy ireo izay. Araky izany ara dia tahaka ireo distrikta rehetra manerana ny nosy ny distriktan'ny Faratsiho eo ampiandrasana an'izay voka-pifidianana ofisialy ho avoaka na ACC izay. Asa raha tena hitovy amin'ny vokatra izay navoaka ny CNI ny vokatra ho avoaka ny ACC eo asa raha hiova na koa hitsim-badika araka an'izay fitoriana izay napetraky ny kandida any amin'ny ACC izay. Izay moa no mahazaka azy naroso tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra naraka an'ity vidéo ty hatramin'ny farany. Asa diny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra hatrany miabone amin'ny sainina antsika mba afanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefa misy sy tamatawatagasy. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.